Soumbenienne, Cédric et Anissa, deux jeunes basketteurs, excellent tous les trois dans cette discipline. Ces jeunes joueurs n'éloignent pas l'idée de jouer à l'international. Pour eux, le basket est plus qu'un sport, c'est une passion. Ils sont ambitieux. Tous les trois sont convaincus qu'ils peuvent réussir dans cette compétition à force d'entraînement et de dur travail. Tout ce qu'on veut faire ici, en fait, c'est juste gagner et aller un peu plus loin, comme aller à la NBA. C'est pas... Oui, j'ai l'espoir de pouvoir aller jouer à la NBA un jour, mais il faut que je m'entraîne encore. Ce sera dur, mais on peut le faire, je peux le faire. Je vais d'abord gagner tous les matchs, faire de mon mieux et m'entraîner plus que jamais. Le championnat, c'est vraiment une passerelle pour moi. Et même si avec les études et tout, c'est dur, je vais continuer. Il faut toujours croire en ses rêves. Et j'espère vraiment être sélectionné pour représenter ma taille et voyager et faire contre la Réunion et tout. J'aime ce jeu, c'est vraiment un art, c'est vraiment une science. Je veux que me donner à fond sur le terrain et on va voir après. Tazana manokana amin'ity zany a dia mba ho tonga lavitra dia mba ho azonay le Olympia junior dia mba ho tahatry ny mpanao basket rehetra fa ny basket dia afaka hitongavana lavitra amin'ny fiainana dia mitazika dia mba hilalao bola any ivelany fa tsy hijany eto Madagasikara fotsiny dia mila mikotrana mafy a. Le joueur NBA donne un nouveau souffle pour le basket malgache, une chance pour les adolescents. C'est un moyen pour la Fédération malgache de basketball de trouver des nouveaux talents. Là, il programme junior NBA mihitsy izay miara-miasa amin'ny sekoly satria io zany mataoko hoe zavatra ray tsy mbola vitan'ny fédération malagasy nefa raha iresaka fampivoarana antsika na développement dia tsy afa-misaraka ny sekoly satria any sekoly no iaingany ny ataontsika hoe tany-ketsa voalohany indrindra iaingany ny fampianarana zany na fianarana amin'ny ankapobeny zany na fanatanjahantena dia ny any sekoly no iaingany ka io programme io dia eritreretinay fa fanohitra ray lehibe afahantsika mampandroso ny sport zany ny fiarahana miasa ny amin'ny sekoly. Ao anatin'ilay fandaharana NBA ity zany ahitana fifangaron'ny sport sy ny éducation dia izay no tena naharisika anay hoe handray anjara amin'ilay izy satria fomba fanabeazana ny ankizy amin'ny endrika anankiray vaovao. Ny andraikitry ny sekoly zany ao anatin'izay fifaninanana izay dia tsotra fotsiny hoe ny sekoly dia tsy manabe amin'ny saina fotsiny fa na vatana na saina ny lafiny rehetra maha-olombelona dia tokony ho hita amin'ny fanabeazana ary anjaran'ny sekoly zany raha vao misy varavarana misokatra ho an'ny ankizy dia anjaranay mpitantana amin'ny sekoly no misarika ny ankizy hiditra amin'izany varavarana zany. Sabotsy io na larobia tsy maintsy toanana foana ny ankizy izay misy fifandraisany anjara amin'ny ivelany dia anisan'ny fitaizana koa zay amin'le fifandraisany amin'le namana any amin'ny sekoly hafa. Le sport no mampifandray amin'izareo. La mise en place de ce programme rassure les différents acteurs. Ils sont convaincus qu'un jeune évoluera en pro à la NBA un jour. Mitandritsika miaraka amin'ny junior NBA dia tena atavavoaka mpanao basket ho any amin'ny NBA. Opportunité be dia be ho an'ny ankizy io fa mila miezaka dia mila manome izay tsara mihina zany dia mino fa any erinany mety hoe tsy amin'ity voalohany telo fa mety any erinany afaka 3 taona na 4 taona mety isa avy eto Madagasikara hoe hilalao any amin'izany NBA zany. Efa le NBA mihitsy no manatona ny aty Madagasikara dia anjaran'le tanora sy anjaran'le ankizy amin'izay no manome mampiseho ny potentiel ananany, mampiseho ny fahaiza-manaony amin'le basket. Raha ny zoto sy ny finiavan'izy ireo dia tena azo antoka fa misy amin'ireo ankizy ireo no lasa lavitra amin'izany resaka fanatanjahantena izay. Tena betsaka ny chance azon'ireo ankizy ireo ho lasa junior ny NBA na équipe nationale dia efa betsaka ankizy mazoto sy tsara préparation reo tena tia basket. Les matchs allés de cette saison junior NBA 2019 se termineront ce samedi 14 décembre 2019 au Palais des Sports Mamasne.
Les amoureux du jeu de panier, les parents, les jeunes étudiants des 30 établissements bénéficiaires de ce programme seront attendus à cet événement. L'entrée sera gratuite et les rencontres commenceront à 8 h.